Nandefa iraka aty Madagasikara i Donald Trump raha ny vaovao miparitaka moa dia ho tonga anio alahady eto Madagasikara ny iraka maromaro izay nalefan'ny filoha Amerikanina Donald Trump hiona amin'ny filoham-panjakana ny Colonel Michael Randrianirina hahagitra 2 andro ny faharetan'ny iraka ho tanterahin'izy ireo eto Madagasikara. Ho lazaintsika sy ho zarentsika ato anatin'ity chaîne ity aty ihany moa ny andinindininy diany ireto iraky ny filoha Amerikanina ireto raha vantana vao mahazo ny antsipriany mikasika izay isika. Ny malaza sy ny mahoraka any ivelany moa dia naiditra amponja any New York i Nicolas Maduro. Raha ny vaovao farany nozarainy ireo gazety lehibe any Etazonia moa dia nilaza fa naiditra amponja ao amin'ny fonjany Brooklyn ao New York ny filoham-pirenena Nicolas Maduro minitra vitsy taoriany natongavany tao Etazonia. Zay moa ny mikasika ny zavatra malaza any ivelany fandeha risika ilaza kely ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Andrinirina Rajoelina manoloana iny teny izay nambarany filoham-pirenena teo aloha tao anatin'ny pejiny andro vitsy lasa iny moa dia nilaza ny zavanisy marina i Andriamatoa Flery Rakotomalala ary nampiatsiaha ihany koa ny fahendren'ny filoham-pirenena izay efa nodimandry tsy iza moa izany fa Didier Ratsiraka. Hoy Flery Rakotomalala hoe anisan'ny filoham-pirenena izay tena nanampahaizana ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka ary anisan'ny filoham-pirenena izay tena be fahefana. Na dia teo aza nefa izany fahefana sy voninahitra ary fahaizana izay nananany izany dia anisan'ny filoham-pirenena izay tena nanana fanetrentena ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka fa tsy mba mitovy tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka dia navita ny alatsiny tamin'ny vahoaka ary navita ny fona tamin'ny mpiraitan-drazana aminy. Zany hoe ny tiako nazavaina atao anatin'izay tantara zay dia zao hoe tsy maintsy misy ny fiovana mahery vaika ilay olona tena hoe masika manamboninahitra ambony filoham-pirenena naharitra ny miaramila zay manatrika azy tonga dia miondrika daholo tapaizana no niondrika ambany dia ambany ary nangataka fialatsiny tamin'ny vahoaka malagasy. Maro ny tomany teny nalakely eo am-pianonany le radio indrindra fa ireny mpivarotra anany ireny dia hafa ihany tena. Fa tsy mba toy izany anefa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy Flery Rakotomalala. Filoham-pirenena izay tsy manana fanetrentena, filoham-pirenena izay be avonavona. Voavolana vitsivitsy lasa izay no nialany teo amin'ny fitondrana dia misoratena ho victime izy fa tsy mba nialatsinina ny fona tamin'ny vahoaka malagasy izay piraitan-drazana taminy. Nefa betsaka nefa ny zavatra tsy mety izay nataony tamin'ny malagasy toy ny fanagadrana ary ny fanakanana olona tsy hiteny, tsy nisy ny fahafahana miteny teto amin'ny firenena tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina hoy Flery Rakotomalala. Nilaza mantsy ity filoham-pirenena teo aloha ity ny andro vitsivitsy lasa izay ny hoe nisafidy ny hangina izy, nisafidy ny tsy hiteny ary nisafidy ny handefitra mba hisorohana amin'ny raha mandriaka. Dia mijery ianao hoe iny fampipotra avany tsy naharitra 3 volana akory, tsy naharitra 4 volana akory Andriamatoa Andry Rajoelina dia mipotra avany. Dia jerenao ny zavatra ataony. Jehova hiady anareo ary ianareo kosa angina. Tonga ianao dia mahatsiaro hoe que je n'ai les tiens pangin là ton notre furto. On n'a pas eu la liberté d'expression avec toi. Dès qu'on s'exprime, tu nous mettais en tôle directement. Io zany anankiray dia efa erreur fondamentale ao anatin'ilay izy hoe tsy tokony io no tsy fahatsapatena hoe izaho ty ny nampangina olona, izaho ty ny nanagadra olona, tsy nanana liberté reo olona no ny tamiko. Nankaramandreo olondreo araky tsy nasondroko isa-taona. Ny zavatra soratany zany tonga dia miincriminer ny tenany. Satria ny antony dia zao tsy manana fahendrena, tsy manana fanetretena,
Ary tsy manana mpanolotsaina mahay. Na hoe mihaino mpanolotsaina ihany koa, monsieur le président, tsy mety fa ianao vao frappiny ty. Raha izay. Faharoa, manoloana ireo zavanitranga volana vitsy lasa izay, tao anatin'ireo fitakiana korotana ireny, dia nisafidy nisitaka sy anginao. Tsy fantatry Andry Rajoelina fa efa nazavainy fleurirako eto Malala teto ny circonstance ny alany tao iavoloha. Ary d'ailleurs en français rehefa miteny hoe Sarkozy s'était personnellement intervenu pour exfiltrer, pour qu'on exfiltre Andry Rajoelina diavolo. Quand on exfiltre quelqu'un, il n'a plus de décision à prendre, il est contraint de suivre les instructions. Il n'a raison. Satria, c'est un impératif. Tony raha nalazaka anareo. Vao io fotsiny, dia tonga anao dia mahita hoe tsy niova ary tsy nakalesona amin'ny zavatra nanjo azy. Ny mpanao politika mahay manko tonga dia mahatsapa hoe, ary tonga dia miteny hoe adalako nampatonga ana ny tontolo. Raha mba ny tenin'ry farafaratsiny ry fleurirako eto Malala hoe miala anao lavitra n'io Mamy Ravatomanga io, dia miverena amin'ilay Andry Rajoelina voalohany vaovao d'origine, dia mety ho hafa kokoa ny fandehany. Fa za netiko anavina, nalefako ny mandat d'arrêt international sy ny demande d'extradition nga fleurirako eto Malala, amin'izay mangina amin'ny vavan'iny. Ianao tia ny lasa nitsoka, fa fleurirako eto Malala mbola eo ihany, afaka miteny. Misy anana io karama io. Ny mpanao politika mahay ho sy mpitondra mahay, dia manana fahendrena miova. Mais assourd comme ils allaient arrogants. Voilà ce que ça veut dire un peu les actances. Le mot actance. Arrogant, qui croit être supérieur, qui ne fait que des verbiages, des promesses mirobolantes. Mais seulement il n'y a rien de concret. Ti manambanbaniul. Ti mamitapitaka. Dia ao anatin'le soratra teneniny dia hoe tonga dia hoe izy zany dia nisafidy nisitaka sy anginao. Izany zavatra lazainy izany dia mbola manapirofo fa dia mbola tena mpandainga ny filoha Andry Rajoelina hoy fleurirako eto Malala. Raha ny sitrapony Rajoelina dia tsy niala teo amin'ny fitondrana izy ary tsy nisafidy nisintaka velively, fa ny tena marina dia la Frantsa no leo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka nahatonga azy afaka teo amin'ny fitondrana. Izany hoe raha tsy olona mazava dia tsy nisafidy nisintaka ny filoha Andry Rajoelina fa ny Frantsay no nanala azy satria efa leo tanteraka ny laingalaingany sy ny fitapitany. Mialatsiny tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena mialatsiny tanteraka fa matoa ny lazambazavatra niteneniko teo hoe ny reconnaissance, ny accès ny tena ao anatin'izany hoe monde politique frantsay zany, dia tsisy hofitahanao an'izany ity fandarany ity. Fa matetika ary zay ny lasa loha teto no ny zavatra hitsangany Madagasikara mombanao. Ny tena marina dia efa ela amin'ny frantsay ny leo anao, fa tsy nahita solonao izy. Dia aloha zay dia hazavo zay. Autrement anao mety n'acceptena ihany hoe aty ianao no mipetraka fa tsy natao any Dubai.
Ho fantatrao ny dikan'izany quelques mois na d'ici quelques mois au plus tard. Raha izay. Tsy vonona niova anao satria fitahanao ny olona hoe nisafidy ny hisitaka ianao sy ny angina. Marina aloha dia nitsoky ianao. Satria rehefa nidikten'ny olona aminao marina hoe raha misy raha mandrika ao Madagasikara dia ianao ny tompon'andraikitra. Donc en seule solution anao, exfiltration. Zay iny natao hoe coup d'état. Raha zay ny ilazana azy. Fa raha ny sitraponao mbola tsy niala tao Madagasikara ianao, ary mbola nilazainao hoe mbola eo ampelantananao ny zandary. Tsy adin'ny olona ny baky hoe andana tafimy kapisaty. Ary anisany mahavoasambotra ny nga bomby zany amin'izao fotoan'izao. Avoaka ny bomba ane secret. Tsy nisitaka ianao. Nangina nga marina. Fa mibataina mihitsy ianao. Ary sous forme na colis ny elanao tao Madagasikara. Fantatra ny détail momba an'izany. Fa aza forcena ny olona amoaka ny tsy tokony avoaka eto. Satria lié amina secret maromaro ihany na izany na tsy zany. Ino moa ny fanazavana izay avy amin'ny Flery Rakotomalala mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina sy ny lengalenga izay ataony. Nazava moa ny zavatra izay nambarany Flery teo iny ho avoakany bombany secret hoy izy ho avoakany bombany tsy ambaratelo. Tsara ho fantatra ihany koa ny androany dia hisy ny fandaharana manokana izay hiarahana amin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta didinika andatabatra boribory miaraka amin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Herinsalama. Anio fa 4 Janoary 2024 amin'ny 5 ora sasany hariva moa izany fandaharana manokana izany. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka yato misesisy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.